ahoana marina, anao ahoana ny fotoam-pahavaratra. Mbola vao aty amin'ny volana Desambra dia efa midangana izay tsy izy ny vidim-bary. Manodidina ny 700 ariary no mihoatra ny kapoaka ho an'ny vary mba tsara kalitao, izay tena mampikolay ny vahoaka tokoa. Any Ampotony, tahaka ny any amin'ny faritra Aloatra, efa tafakatra 700 ariary ny iray kapoaka amin'izao. Misy amin'ireo tantsaza no efa lasa mividy vary ny akamarony satria ny faritra mora. Tsy maintsy ny vokatra no navadika ho vola hiatrehana ny fiainana andavanandro, kanefa aveo lasa mividy lafo. Etsy andaniny, tsy manana politika mazava ifehezana anio ny fanjakana. Matoro taona aty aorian'ny lazana fa ferina 500 ariary ny kapoaka. Eny fa na ireo vary ratsy kalitao ireharehan'ny mpitondra ho vahaolana aza, tsy azo ny vola io akory. Na ny vola anafarana aza ve isintsony. Raha tarafina amin'ilay hoe bokatrosa anana ny serana tsambony Tomasina 400 miliara ariary ny SPM na ny State Procurement of Madagascar. Ny masokarena anivelana any koa miakatra noho ny krizy maneran-tany dia mifehy sy mametra ny fanondranana ataon'ireo firenena mpamatsy tahaka ny Inde, Pakistan, Japon. Vao aty amin'ny volana Desambra, mbola tsy misy resaka rivodoza sy andro ratsy dia efa izao no miseho. Mampanany ho avy ary ahina iamafy ny krizy raha izao fandehandraha izao. Ny resaka fiompiana sy ny fambolena eto amintsika tsy dia angadin'ilay fanjakana, fa ny azy mila zavatra ahafahany manasongady tena, mionona amin'ny aitraitra sy seho ivelany. Miami, teleferika, tanamasoandro, kianja. Malagasy hatrany amin'ny 7.valo tapitrisa no voalaza fa anatin'ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka. Niakatra ho raika amin'ny 20 isanjato ny tany mantra fa diranovana. Saingy mbola sahany ny mirehare, fa izy no voahositra ho tompon-daka ny fanjari-tsakafo aty Afrika. Na fety aza, zara raha misakafo ny akamarony malagasy. Indrindra mantsy ny fanazavana hoe ngingina tsy dia misy vola. Natao fotsiny izay hoe rehefa sakafo ny ankizy dia nahazo zavatra kely dia izay. Raha ohatra ny anay manokana aloha ny anay ny tena fanaonay rehefa mamarana ny taona dia manao alim-bavaka foana izay any am-piangonana. Matetika ohatra ny hoe mamangany ray aman-dreny dia miara-misakafo kely dia izay. Tsy dia hoe nanomana apelo fa izay eo fotsiny ny amboary. Izao aloha zany efa tsisy fanomanana fety intsony tsy ohatry ny taloha satria efa mihasarotra ny fiainana. Hafa mihitsy ny taloha. Miaraka amin'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny, mpiray-tampo sy ny ray aman-dreny. Zavatra nomanina aloha zany efa manomakomana kely ihany nefa na iza anaty zany aza somary sahisan-kilana kely ihany amin'ilay resaka vidim-piainana dia manomana fa atao amin'izay mahametimety anazy mba tsotsorina amin'izay mahatsotsotra anazy eo e. Mba ohatra hoe mikazakaza sakafo kely ao an-trano ao dia za manam-potoana afaka ivoahana kely makany am-piangonana dia mba mandeha makany mitondra ny ankizy kely mandehandeha mba manalazy kely any amin'ny rehetrarehetra any e. Mazava izany, sahirana ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny kere eto amin'ny firenena tsy voafehy akory. Kere any Betroka, misy olona efa tena mihinana tsy fihinany. Efa tafakatra 30 isatreto ireo olona moiny any. Vokatry ny aintany sy ny tsy fihinanan-kanina any amin'ny faritra atsimo, raha araka ny vaovao azo. Noho ny fihinanan'ireo olona tsy tokony hohanina no mahatonga izany, indrindra fa ireo fokopara. Mbola mitohy ihany anefa izany. Karazana fakakazo mitovy amin'ny oviala indray amin'izao no hohanin'ireo mponina any amin'ireo komina ambanivohitry Betroka. Sakafo izay tsy hohanin'izy ireo hatramin'izay, ka ahina mafy ny ainy. Anin'izy ireo manta izany, nefa raha araka ny fanazavan'ny mpitsabo dia tsy azo hanina manta ny oviala sy ireo mitovy karazana aminy fa mahafaty avy hatrany. Efa ho tapitra ripaka ireo zaza amam-behivavy ikoropaka indray angamba ny fanjakana. Dia nankatoavin'ny banky iraisam-pirenena ny 2 Desambra lasa teo, nitohana mitetina 500 tapitrisa dolara mandritra ny 1 taona mba anampiana ireo tokantrano tena sahirana sy mahantra fadiranovana eto Madagasikara. Aratonaina ara-sosialy izay entina anohanana ny rafitra nasionaly momba ny fiahina ara-sosialy sy ny fiantrehana ny fahantrana nateraky ny krizy io. Izany hoe tafiditra ao anatin'ny tetikasa PFSS, Projet de filets sociaux de sécurité de Madagascar, izay ahakasika ireo fatra 30 eto Madagasikara, ka 3 tapitrisa latsaka ireo olona isitraka fanampiana miainga amin'io. Manome 30 isanjaton'ireo tokantrano voatsokazy ho tena mahantra fadiranovana. Anohizana ireo tetikasa fiahina ara-sosialy efa nisy io,
ka izy ny toana arabola hoentina manampy sy mampivelatra ny mahaolona. Tsara ny manamarika fa efa nanomboka ny taona 2024 ny tetikasa PFSS ka nifidy na ny Fonds d'intervention pour le développement sy ny banky iraisam-pirenena no isan'ny miara-misalahy amin'ny fanatanterahana azy. Nanomboka tamin'izany nahatratra roetsy ireo fianakaviana sitraka ny tetikasa. Ny tombo 12 avoe ny mpisitraka an'ity tetikasa vaovao ity, izay midika fa mitombo ny malagasy sahirana. Nane ny solo tena maharitry ny banky iraisam-pirenena Ramatoa Marie Chantal fa tokony ho atao olo alaharana hatrany amin'ny fanampina ireo olona tena marefa. Ny tena olana eto anefa dia tsy mitsahatra miakabidy ny vidin'ireo karazana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro eny an-tsena, taorian'ny akara ny vidin'ny solika. Ny vidim-bary no tena mampikolay fatratra ny maro, indrindra fa amin'ireo karazany mba tsaratsara. Ho an'ny karazam-bary de luxe ohatra, raha 27 ariary no ny andohany iray kapoaka. Tato anatin'ny 2 volana izao dia efa nahatratra 700 ariary ankehitriny. Toraka izany ihany koa ny makalioka, izay efa mananika ny 700 ariary ny iray kapoaka. Raha araky ny fanadiadinana tao dia nambaran'ireo mpivarotra fa hatrany am-potony mihitsy no mampiakatra ny vidim-bary. Amin'ny ankapobeny anefa mbola misy ny mpivarotra vitsy mampiakatra ihany, saingy kelikely raha tena midangana be kosa izany ho an'ny sasany. Toraka izany ihany koa ny vidin'ny savony izay efa mahatratra 440 ariary ny singany iray. Ny ronono amin'ny boaty, ny siramamy, ny enomby izay lasa 700 ariary ny iray kilao amin'ny kitoza malemy. Ity fitondrana rajoela ity anefa no isan'ny rehareha tamin'ny vahoaka malagasy fa anao fahagagana ka ampiena ny vidinentana ao anatin'ny 3 andro monja. Ho tapitra ihany tiany taona, ny fahavaratra tsy maintsy olalovana ihany koa. Dia mirary farantaona mahafinaritra sy tombaovao ahitam-pahombiazana ho an'ny vahoaka malagasy. Fa ahoana marine! Ahoana marine!